Nofoanany teo anivon'ny ministeran'ny fitsarana ny dingana voalohany sy amin'ny fifananana idirana eo anivon'ny sekolim-pirenena mampio fanampitsara sy prakedera ENMG fanapa-kevitra izay vokatry ny AIA momba ina kolikoly. Ny ministeran'ny fitsarana dia manao an'izao fanambarana izao. Sarotiny dia sarotiny izay amin'ny sy ny fifaninanana madio sy mangarahara entina anatsarana ny tontolon'ny fitsarana sy ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny fitsarana. Tsy tokony hisy mihitsy arak'izany ayay mifanandrify amin'ny fifaninanana idirana ho mpianatra mpitsara sy mpianatra prakedrara aya izay animba ny famarinany vokatry ny fifaninanana. Noho izany mba hisorohana ireo aya rehetra manodidina ity fifaninanana ity sy mba ho fiarovana sy fitsinjovana ny tombotsoan'ireo mpifaninana rehetra tamin'ny fifaninanana idirana ao amin'ny sekoly ambony manofana ho mpitsara sy prakedrara farany teo. Ny ministeran'ny fitsarana dia nandray anreto fepetra manaraka reto. Voalohany, foanana ny fanadinana dingana voalohany izay natao tamin'ny 9 febroary 2024 ho an'ny mpifaninana ho mpianatra mpitsara sy ny 7 febroary 2024 ho an'ireo mpifaninana ho mpianatra prakedrara. Averina ao anatin'ny telona efatra herinandro aorian'izao fanambarana izao indingana voalohany iny. Faharoa, mba hisian'ny fitoniana ao amin'ny tsiraray sy mba ho fatokisan'ny mpifaninana sy ny rehetra fa mangarahara sy madio tanteraka ny fifaninanana dia tompon'andraikitra vaovao ao amin'ny sekoly no ikarakara ny famerenana ny fanadinana. Farany mahazo matoky ny tsiraray fa manao izay faraheriny ny ministera sy ny sekoly ambony mpampiofana ho mpitsara sy prakedrara eo amin'ny fanatanterahana amin'ity fifananana ity ka izay tena mendrika ihany no afaka amin'izany. Mikasika ny fitsarana ao Ikongo indray dia nambaran'ny ministra ny fitsarana fa isokatra manomboka ny 9 febroary avy izao ny fitsarana ny antoerana ary efa niatona nandritra ny teo amin'ny 2 volana noho ny fisian'ny vakifonja sy fitsaram-bahoaka tany antoerana. Efa misy mpitsara roa sy prakedrara telo mamita iraka nalefa ny Ikongo mba ampiodina ny fitsarana ny antoerana. Ho tendreny filan-kevitra ambony momba ny mpitsara miandalina kosa ireo mpitsara raikitra tokony hiasany. Ankoatr'izay dia efa niverina ihany koa ny fampandehanan-draharaha ao amin'ny fonjan'ny Ikongo nanomboka tamin'ny 1 janoary 2024 teo. Fotoana izay nanendrena ny lehibe ny fonja vaovao. Ankehitriny mihisa 9 ireo mpandrarahany fonja miasany ka miandraikitra ny fiambenana ny voafonja misy 20. Mitoy ny fitadiavana ny voafonja nitsoaka ny fonjan'ny Ikongo araka nambaran'ny ministra ny fitsarana.